Faly miaravantsika tsirairay avy a amin'ny anaran'i Jesosy aho a raha miona aminao indray eto amin'ity vidéo ity. Voatsela zay dia nisy rahalahy nanontany anao hoe ahoana tonga anao lasa mpanompon'Andriamanitra. Tonga ana lasa pasteur dia tsotra ihany. Nisy antson'Andriamanitra tao amin'ny toerana anankiray izay nipetrahako moa zany. Tany amin'ny toerana anankiray tany ambanivohitra zay satria dadako moa gendarme ary affecté matetika. Dia tany amin'ny toerana anankiray io zany nivarotra tany, hanina tany zay zany dadanay sy mamanay dia namidy le izy mba hatafitanan'le zanaka zany satria efa manomboka mi-retraite izy akaiky le retraite dia efa manomboka miantitra ihany koa. Dia teo indrindra zany no nisian'izay tsirikevitra tao amin'izay dia namidy moa le tany. Dia rehefa namidy le tany dia niomana zany satria hanao fahalalana bebe kokoa. Tamin'izany deuxième année teny amin'ny université, nianatra teny amin'ny UPRIM moa zany hoe université privée de Madagascar, département droit nataoko ary teo ampanalana fanadinana zao DTS na hoe diplôme de technicien supérieur teo no natsoiny tompo. Fa ny fomba voalohany antsoin'Andriamanitra dia misy pasteur anankiray zay niteny tamiko hoe pasteur teo amin'ny toerana anankiray zany teny hoe ianao izy antsoin'Andriamanitra ianao, hanao ny asan'Andriamanitra. Dia tsy nino aloha tamin'ny voalohany za zao ve no antsoin'Andriamanitra, ny programme rehefa mipetrapetraka za no fianarako ary efa nilisteko daholo ny zavatra rehetra ilaiko tao anatin'izay fianarana zay zany. Dia ahoana ary zany, nandinika ihany dinio ihany aloha sisy fa tsy mahita fiadanana mihitsy ianao izy raha ohatra ka lavinao ny antson'Andriamanitra. Ninonino nataonao izy na anao inona na anao inona rehefa Andriamanitra miantso anao dia aza mamaly fa sao dia lasa tahaka ny Jona ny rano nandeha hitory teny tany Ninive, nandositra nakany Tarsisy izy nakasambo nandositra ny antson'Andriamanitra dia zava-doza ny hafarana. Dia nandinika ny tantara iny tokoa hoe Andriamanitra tena miantso marina ve ianao. Dia teo zany no nanapa-kevitra hoe andraso aloha hisy antso fanondroany, fa raha ohatra ka misy antso fanondroany dia tena efa Andriamanitra marina raha angany no miantso aho. Dia niandrasana teny roa volana sy tapany dia io indray fa miverina indray le antso. Verina tamiko indray le pasteur zany teny tamiko hoe ianao izy antson'Andriamanitra ianao, hanao ny asan'Andriamanitra. Misy antson'Andriamanitra ao aminao ka mila mahafoy ny zavatra rehetra ianao dia tokony andehanao pasteur zany. Dia teo zany vao natoky amin'izay hoe zany tena antson'Andriamanitra marina zany tokony hiainga eto amin'ity toerana ity dia andeha any amin'ny toerana izay tokony hanaovana formation na secours biblique zany. Dia nanomboka teo moa dia lasa, rehefa lasa dia tsy niteny tamin'ny ray aman-dreny satria ny ray aman-dreniko moa azo antoka tanteraka fa mety nanaka anahy, surtout ny dadako. Misakanany raha ohatra ka hoe mihera taminy, fa i mamako kosa nefa faly raha vao hoe andehanao pasteur satria mamako efa mivavaka hatramin'izay zany fa dadako mbola voafaitra ao anatin'ny fahotana maro zany. Dia tsy resy lahatra mihitsy andeha hanaovako pasteur zany fa zara teo koa lahatokako sady lamatoa. Dia tsy amin'izany mihitsy nieritreritry dadanay fa mba ho lasa magistrat na hoe mpitsara na faraparatsy mba lasa greffier en chef. Zay zany zavatra mba tato anaty zany rehefa nianatra. Ary za koa moa rehefa nianatra dia tena nianatra ary nilofo mafy mihitsy ary tia fianarana. Dia zay koa nahatonga azy nalahelo angamba hoe andehanao pasteur zany. Fa na nalahelo izy na tsy nalahelo dia niainga ihany
dia nandeha tany amin'ny toerana anankiray zanaovana formation. Dia tsy taiza zany fa tao tsara honenana indray soro. Misy mpanompin'Andriamanitra mahafinaritra moa, sœur Fara sy sœur Elsoa zay formé tamin'ny alalan'ny tena vavaka fanoratena fitoritena Kalamanjana, teo koa ny asa fanompoana Delivrance. Be dia be ary isaorana manokana an'izy ireo moa zany eto amin'ity vidéo ity ny amin'ny formation rehetra sy ny amin'ny anatranatra sy ny amin'ireo fampahirezana be dia be izay nomeny zay tsy voavalinao vinanao dia Andriamanitra manankaria amin'ny fahasoavana ilay hamaly soa sy hamaly fitian'izy ireo ary hitahiry ny asa fanompon'izy ireo mba hiroborobo any amin'ny manerana an'izao tontolo izao, satria zay mantsy ny antson'ny tompo, zay ny voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe atao fantatra hozy izy amin'ny firenena rehetra ny asany, hoe Salamo 5:2-4 ka dia zay zany no antony voalohany, antson'Andriamanitra voalohany teo amin'ny fiainako. Ary rehefa nantson'Andriamanitra io moa mazava ho azy fa efa vonjain'ny tompo zany, efa nateraka indray natsapa famonjena tao anatin'izay fahatsapa-pamonjena zay no tao anatin'ilay fanoratena nyroso lalina be zany, satria mafy loatra ny fangejanana nataon'ny devoly tamika amin'ny famatorana sy ny amin'ilay asan'ny devoly be dia be. Tantaraiky aminao fotsiny voatany amin'ny classe de seconde dia efa mianatra amin'ny foka sigara, foka rongony, mialatralatra madinidinika sy ny fitenenany ratsy sy ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra be dia be. Tao koa ny filantan'ny ora fanahy sy ny fisotro-toaka. Mafy loatra zany ilay asan'ny devoly teo amin'ny fiainako, dia vao vonjen'Andriamanitra zany dia tsy nieritreritra ny verin-dalana ary natsapany toy fifalian'ny famonjena zany, nafaritra ny famonjen'Andriamanitra. Fa zavatra tiako ampahirezana zany dia hoe rehefa nanolotra tena be zany dia teo zany nantson'Andriamanitra hoe aza mijanona aty amoromoro ny famborosoa lalina, ary tokony ho zarainao amin'ny olona ny fahatsapa-pamonjena, tokony ho toriana amin'ny olona fa manafaka Jesosy, tokony ho toriana amin'ny olona fa mahay manova fiainan'ny olona izy ary ianao ny vavolombelona. Zay ny fampahirezan'i Jesosy tampianatra zany. Dia za raha teo koa moa rehefa vonjen'Andriamanitra dia tiako ny toritena mizara, ary izay moa zany hitahitako hoe tezarany zay fahatsapana zay, zay fiovana zay amin'ny manodidina rehetra. Mety misy ihany ny olona tsy mino fa ny baiboly moa miteny hoe na mino izy na tsy mino dia toroy ihany ny ten'Andriamanitra. Raha tsy hivintsika ny tantaranao tamin'ny andronao dia be dia be ny olona tsy mino an'Andriamanitra mihitsy. Ireo raha tsy fanahy tamin'ny andronao tsy mino an'Andriamanitra. Noa nefa tsy kivy fa mitoriteny foana izy, na ino ny olona na tsy ino dia mitoriteny foana izy. Ary fantatsika tsara fa tanteraka ilay zavatra nitenenin'Andriamanitra taminy rehefa avy eo hisy safodrano ranorana 70 andro sy 70 alina hirotsaka hitondra safodrano amin'ny tanàna ho famaizan'Andriamanitra. Dia tena tonga tokoa moa tokoa tanteraka ilay ten'Andriamanitra. Ka zay zany ny zavatra manery anahy koa, Andriamanitra no miteny hoe misy ny lanitra ary misy ny elo, ary izay toriteny mahakasika ny elo izay mihitsy no nandresy lahatra anahy na tonga anahy hivavaka hoe be loatra ny olona mankany amin'ny elo fa andeha hitoro ny fahamarinana. Zay mahatonga ty fandaharantsika ty ambarao ny fahamarinana. Tena zay koa moa ilay ten'Andriamanitra hoe ambarao amin'ny elo ka ny fahadisoana izy dia tapa-kevitra zany, na dia mafy tamiko aza, na dia tiako aza ny fianarana, na dia tiako aza ny ray aman-dreniko, dia io no ilay teny Jesosy hoe raha misy olona hozy izy tsy mankahala ny rainy sy ny reniny na ny ainiko eo aza dia tsy azo ekenao mpianatra. Dia teo zany zany nanomboka miainga amin'izay zany dia tonga tany amin'ny toerana nanaovana formation amin'izay zany. Dia zavatra tiako ampahirezana antsika hoe na ny fomba fitondran'Andriamanitra tao anatin'izany izy dia tena zava-miafina lehibe mihitsy, satria rehefa tapitra ny fehim-potoana, satria tokotokony eo amin'ny 7 taona mahery eo na 9 taona eo vao sorana zany ny olona anankiray, vao sorana tonga pasteur izy, fa nosorana mpitandrina.
Fa mialohan'izay roa taona na 3 taona eo dia école biblique locale ny filaza azy. Dia za zany mbola tonga tao hoe école biblique locale. Dia tao anatin'io misy formation tena goavana be mihitsy. Za zany tia hampahery anao ary tia hizara aminao hoe tia hampafantatra anao hoe matoa tonga pasteur ny olona anankiray mba hanajantsika an'izy ireny zany. Matoa tonga pasteur ny olona anankiray dia tsy tonga ho azy teo fa mafy ny lalana ny diaviny ary misy fisidrana. Ary tsarovy fa tsy olombelona ny fahavalo fa fanaratsy ny devoly satria hitoro ny fahamarinana ilay pasteur. Ary dia sakana ny devoly izy mba tsy hahatonga ny olona voavonjy ho afaka, mba tsy hahatonga ny olona ahiratra amin'ny masom-panany ka hafantatra amin'ny fahamarinana izy. Dia be dia be ny ady izay tsy maintsy hatrehan'ireny pasteur ireny ny eny an-dalana. Dia zay mahatonga an'izy ireny hoe tena tokony hampaherezana zany fa tsy haratsiny, hampaherezana tsy enjehana. Eny e, marina aloha teny Jesosy hoe sambatra izay enjehana amin'ny fahamarinana, misy tokoa ny fanenjehana amin'ny fahamarinana fa tiako hatongavana hoe tiako tenena aminao hoe hampaherezo ny pasteur, hampaherezo fa tena mafy ny lalana diavin'izy ireny ary tsy moramora. Tapitra ny teniko aminao fa anatin'izay école biblique locale zay ahitsana daholo ny ambom-ponao rehetrarehetra. Tena ao anatin'io zany formena mihitsy ianao zany, formena hoe manao ny théorie sao dia ahitrahitra, sao dia netinety ny fihetseham-po fotsiny ny idirany lasa ho mpanompon'Andriamanitra fa tsy tena antson'Andriamanitra. Dia tia sy tena ianao zany, tia sy tena saina miborosy ny tranon'ny mpanompon'Andriamanitra, saina mamafa tokotany-piangonana, manadio dabilio, vavaka ho an'ilay toriteny hoentin'ilay mpanompon'Andriamanitra, miditra amin'ny 7 mirava amin'ny 2 maraina, na izay tianao na ny matory aloha dia miditra amin'ny 2 mirava amin'ny 9 maraina. Zany zany formation tondram-bavaka ilay toriteny hoentin'ilay mpanompon'Andriamanitra eo lahady maraina sy hariva. Zany zany formation zany nandritry n'izay 3 taona voalohany zay natao hoe école biblique na hoe sekoly ara-baiboly locale. Tapitra indray io locale io dia miditra indray ianao amin'ilay antsoina hoe national. Eo amin'izay zany vao manomboka mandray cahier stylo indray dia miverina ohatran'ilay tany am-pianarana. Zay no sekoly ara-baiboly azy. Ho antsika izay liana sy mangetaheta hiditra pasteur zany dia zany lalana diavina, zany lalana tsy maintsy diavina. Dia mianatra 3 taona indray ianao na 3 taona sy tapany eo mianatra. Be dia be moa ny zavatra ianaranao, mianatra mahakasika ny amin'ny fahaiza-miaina satria no hitondra vahoaka, hitondra olona, mianatra momba ny resaka leadership, fitariana, asa fitariana, mianatra momba ny resaka moral, fahendrena sy fahaiza-miaina, mianatra momba ny resaka fitoritena, mianatra doctrine na fotom-pampianarana amin'ny baiboly, mianatra momba ny fandalinana tenin'Andriamanitra. Be dia be zany zavatra ianaranao ao anatin'io 3 taona. Aorianan'ilay 3 taona maha-local zany dia mianatra national. Ao anatin'io fianarana national voalohany io zany ao zany mianatra ny zavatra rehetrarehetra mihitsy ianao mombamomba ny resaka fitondram-piangonana zany. Tapitra io dia alefa manao stage amin'izay ianao avy eo. Tsapaina ao anatin'ny 3 taona ny zavatra nianarana dia aplikena na ampiarina any amin'ny toerana anankiray. Voatseka zao tamin'ny tapa-bolana teo dia misy rahalahy anankiray nanontany anahy, hono rahalahy, fa ahoana ny fomba nahatongavanao taty amin'ny faritra Itosy? Dia izaho moa mitantara taminy, etiko moa mbola tsy nitantarako anao aloha. Tsy mbola fantatro mihitsy zay. Hay, nahatonga taty amin'ny faritra Itosy dia rehefa tapitra zany ilay 3 taona nianarana tao amin'ilay national, andeha hanao stage amin'izay zany dia raikitra zany ny atsapaka satria tsy maintsy atao atsapaka hoe ranona makary Analanjorofo, ranona makary Toliara, ranona makary Fianarantsoa, ranona makary Maivatanana.
dia samy nanapaka tapakila kely taratasy kely zany dia natsofoka atao anatin'le satroka. Zay moa dia 5 ny tao. Misy ny vehivavy ny fitambaran'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny vehivavy moa tsy atao hoe pasteur fa evangelista. Dia 5 zay ny tao. Dia izaho moa 4 zay ny tsy lany tao anatin'le atsapaka, tsy nety tafiditra mihitsy. Dia aveo moa ny kaondo am'izay aveo ny CACP ataontsika hono reto efada tsy lany reto. Dia teo am'izay zany no misy ny fanindreny hoe ianao makaria amin'ny faritra Itosy. Dia zay zany natonga neta ty amin'ny faritra Itosy. Dia manontany ianao efa firy taona ianao zay ny tety amin'ny faritra Itosy? Raha tonga ny 2020 2024 dia efa 5 taona zay, 5 taona. Vetivety kely dia mandeha le fotoana satria avril 2015 any tonga teto, ary tsika zao mamaraparana amin'ny taona 2019 décembre 2019 tsika zao zay mamaraparana amin'ny taona 2020 efa ho 5 taona sady indray zany izay natongavako teto zay. Ary mbola ho tantaraina amintsika manaraka moa hoe nanahoana sy nanahoana ny asan'Andriamanitra sy ny zavatra niseho tety amin'ny faritra Itosy tamin'izay 5 taona natety an'izay. Ho voninahitr'Andriamanitra moa zany fa tsy fisehosehoana. Zay vitako tety zay zavatra mba nampanaoviny tompona tety dia sombitsombiny ihany. Ary mpanetretena no hijoroana vavombela amintsika, tsy hoe tsika koa no tena hoe grand na hoe tena hoe miavaka indrindra na hoe tena hoe parfait, fa tsika koa dia mba olona tsinitsinina ihany. Fa zay zany le zara fampony. Zay le fanontaniana teo zany dia mivaliko le izy hoe inona moa zany nahatonga anao lasa pasteur. Dia zay zany le antson'Andriamanitra. Raha te hiditra ho lasa pasteur ianao dia tsy voatery hoe mahafoy ny zavatra rehetra fa afaka miditra lasa laïque zany, sady miasa ianao manao ny asan'Andriamanitra. Fa be dia be azo atao zany, ohatran'ny Paoly zany, laïque sady miasa ianao manao ny asan'Andriamanitra. Dia rehefa miasa 10 taona ianao dia afaka tokanana amin'izay ianao rehefa aveo hiditra matianina, lasa pasteur matianina amin'izay zany ianao rehefa aveo. Mora ohatra moa mbola tanora ianao 17 taona 18 taona dia afaka tena miditra mihitsy ao amin'izay sehatry ny atao hoe sahan'ny tompo zay. Miditra amin'ny sahan'ny tompo ianao zany fiantsoana an'izay. Dia tonga dia manao ny asan'Andriamanitra mihitsy. Mbola kely iny ianao dia ao ianao mandra-pahatonga anao ho voatokana na ho voahositra lasa mpitandrina. Dia zay moa zany mahakasika ny fa mbola ho tantarany antsika eto indray hoe mahakasika ny ho tantaraintsika manaraka ho voninahitr'Andriamanitra ny jorona vavolombelona ny amin'ny asan'Andriamanitra izay niseho tao anatin'izay 5 taona izay. Dia mampahery ianao ny anaran'i Jesosy ataovy ny asan'Andriamanitra. Aza miandry mandra-pahavitanao zava-dehibe zay vao hiasa ao an'Andriamanitra. Raha ohatry ny occasion rehetra tadiavy ny fifohazam-panahy. Fa Andriamanitra tsy voatery hoe olona manan-karena be na olona manam-pahaizana be vao afaka hitondra fifohazam-panahy, fa ho an'izay mangetaheta, ho an'izay maniry. Baiboly miteny hoe raha misy izy olona maniry asa mpitandrina dia maniry asa tsara izy. Ka izy io zany dia azo irina io asa maha-pasteur io hoe misy izy io antson'Andriamanitra ohatran'le anaty io dia antson'Andriamanitra za tsy naniry, fa tonga dia antson'Andriamanitra milatsaka avy amin'ny vavan'le pasteur mihitsy ny antso. Dia izay le izy. Fa misy koa azo irina hoe mbola kely dia manao pasteur anie zanako hoe ozy ny sasany. Azo irina le izy, tena azo irina le izy. Ka zay zany manodididina mahakasika an'izay antson'Andriamanitra izay fa ajanontsika hatreo satria 20 minitra ihany moa ihany fantarantsika. Fa raha ohatra an'izay dia lava loatra dia manjary lasa mona aminaina indray ianao. Fa zay zany le fiatombohan'le antson'Andriamanitra teo amin'ny fiainako manokana izay. Fa ny anao koa mety hafa mihitsy, fa zay zany aloha dia mba tiako mba ho zaraina amintsika izay mba
fampiherezana kely zavatra angatahnintsika zany de fampivavaka tsika mba sanahita voninahitryandriamanitra efa miaratsy tokoa zao zava-misy amin'ny firenetsika zao satria efa manjaka eto ny sodomita sy ny lesbienne zany hoe ampanjakaina eto zany ny vehivavy manambady vehivavy sy ny lehilahy manambady lehilahy de efa miaratsy mihitsy zao fiainana zao e zay ny antony ampirisiana antsika ifampiherezana amin'ny alalan'ny fijoana vavolombelona ndao hetsika ndao anao zavatra ao an'Andriamanitra tokony mamela trasy mihitsy zany tsika ny fisiko sy ny fisianao tokony mamela trasy mihitsy to amin'ity zao tontolo zao ty ka naiza naiza toerana aniran'Andriamanitra anao rehefa ao ny fomban'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra de afaka mahavita zavatra amin'ny anaran'i Jesosy afaka misy ny fifoazam-panahy ka ndao tsika hiara hetsika ndao tsika hiaraka hitoro ny filazantsara ndao tsika hanao zay afatahana zao tontolo zao le famonjena zay vitan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana zay zany fa manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy vedana ny tompony eo amintsika tsirairay avy veloma tompoko